Manao tohivakana kosa ny hetsika hanampiana ireo traibona any amin'ny tapana atsimon'ny nosy iny nisy ary ny fanampiana samihafa izay voango ny fikambanana pro-tanindrazana tany ivelany ary efa tonga ankehitriny ny ampahany izany entana izany izay hoentina midina ny Toliara amin'ny herinandro ambony iny. Nanao fanadihadiana Claudia Rasolson eo amin'ny sariny Stéphane Alazafimanjimby. Manoloana ny vona izay mahazo ny tapana atsimon'ny nosy dia misy ny hetsika izay ataon'ny fikambanana pro-tanindrazana tarihan'Andriamatoa Tantara Vonson. Raha ny atotanisa voaray farany moa dia 9 ireo namony ainy, 7 ireo naratra, mahery ny 4 alina ireo trabona ary mihoatry ny 4,1 alina ireo tsy manan-kialofana. Hatramin'izay dia nisy ny efa nanomana zay, efa ray volana zay, ray volana mahery ary mbola mitoy ny hetsika ataon'ny pro-tanindrazana any France ary tonga zao reo fanafody sy akanjo zay hojerena inona ny fomba amana ny olona amin'ny resaka akanjo amin'ny fanafody moa zany dia isorana be dia be fa ovova dia ny tena marina rehefa tena jerena dia ny aretina izao no tokony vonjena any atsimo. Mbola satsionana amin'ireo fanampiana izay voangina tany ivelany ihany no tonga araka ny fanamariana izay noentin'ny Pascal Janot, filoha lefitry ny pro-tanindrazana izay eto toerana ankehitriny. Izay voangonay avy tany France reto ary manomboka amin'ny herinandro ambony no tonga ny Toliara miaraka amin'ireo contact ny pro-tanindrazana avy any Toliara. Ny laininay mangarahara ny fomba fanaterana ny reto don reto dia zay no niarahanay miasa amin'ireo fianakavian'ireo olona avy any Toliara ary ohatran'izay foana zany fiara-miasa ny pro-tanindrazana mba ahafahan'ireo mpanampy avy any ivelany sy avy eny eto an-toerana satria betsaka koa ny malagasy eto an-toerana nanampy any pro-tanindrazana amin'ity resaka ny traboina izay nahazo any Toliara zao. Fanafody moa no tena betsaka amin'ireto fanampiana ireto raha tsy laza fa tsy ny Doliprane sahaza ho ana olona maherina 500 eo. Ho tonga tsy ela araky ny fantatra ny akanjo sy ny fitaovana maro entina hanampiana ireo izay trapa avoazana tamin'ny fandalovan'ny Ridoza Arona iny.